Eo amin'ny tontolon'ny tafika Malagasy kosa araka ny efa fantatra mofo de sazy maromaro miisa efatra no mihatra amin'ny tafika Malagasy raha araka ny fanazavana nentin'ny Kolonely Nicolas Graff. Akoatran'izay raha fantatra kosa raha moa dia mbola eo hatrany kosa nefa ny fifandraisana eo amin'ny tafika Malagasy sy tafika Frantsay. Efatra ankehitriny ireo sazy efa manan-kery mihatra amin'ny tafika Malagasy raha fanazavana nentin'ny Kolonely Nicolas Graff, iraka amin'ny fiarovana miasa masoivoho Frantsay eto Madagasikara. Eo ny fiantonan'ny fanazarana iraisan'ny tafika Malagasy Frantsay, fanofanana entin'ny tafika Frantsay, fanomanana hery ara-tafika ary ny tsy fandefasana mpiofana Miaramila makany la Frantsa. Tsy misy aloha arak'izany ny fanofanana ny tafika Malagasy amin'ny ady amin'ny fampiororoana. Tsy misy ny olana eo amin'ny samy tafika hoy ity kolonely Frantsay ity, fa fanapa-kevitra ara-diplomatika na politika amin'ny mahatonga ny sazy. Na izany na tsy izany, dia mitoetra any kosa ny fiara-miasa ara-drafitra eo amin'ny tafika rotonta hoy ny fanazavana. Manoloana ny sazy dia nilaza ny loharano-baovao iray eo anivon'ny tafika. Niezaka ny nandresy lahatra ireo mpiara-miasa Frantsay izahay ny amin'ny tsy tokony hanafangaroana ny politika amin'ny asa mitandro filaminana satria dia samy tompona andraikitra amin'ny sehatra misy azy avy.